miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo Hakanosana Vidina lafo izay indray ry havana no lohatenin'ity video manaraka ity. Tsy mety amin'ny olona kanosa ry havana ny fivavahana kristianina satria ny Hakanosana dia mitarika ny olona andefitra na dia ao anatin'ny fahotana aza. Fa ny zavatra hitantsika any amin'ny apokalipsy toko faraka amby 20:9 dia mampieritreritra hozy izy manao hoe ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpijangajanga sy ny mpanahody ratsy sy ny Fanompoan-tsampy sy ny mpandainga rehetra dia manana ny anjarana ny mifarimy rehetra sy solofara. Izany ny fahafatesana faharoa. Misy lisitra na olona zay ho very mandrakizay ao ka ny osa ny voalola arana amin'izany. Le osa zay resahana io tsy hoe olona tsy mivavaka fa navahany mihitsy hoe ny osa aloha dia zay vao ny tsy mino. Izany hoe olona mahalala ihany zany ndreo fa kanosa. Satria tamin'ny andro nanoratana ny bokin'ny apokalipsy mantsy dia tena natanjaka be na havaivay mihitsy ny fanenjehana ny kristianina. Dia marobe ny olona no ningoso milaza hoe zay tsy mivavaka satria matahotra ny ainy, matahotra fahafatesana, dia tena nivadika mihitsy amin'izay le finoanan'Andriamanitra zay no le Hakanosana ijoro amin'ny fahamarinana. Ary io nahavoan'ny Petera satria fatantsika tsara fa intelo izy no nandà ho tsy nahalala an'i Jesosy Kristy. Vokatr'izay le Hakanosana zay rehefa nitondron'ny olona hoe ianao koa namany. Dia natahotra izy, natahotra ny aina izy, natahotra ny hijaly tahaka an'i Jesosy izy dia nilatsaka tanatin'izay le hoe fandavana zay. Tena mahatonga ny olona anoto io Hakanosana io, mampanota io ry havana. Ary izany no hitarihana antsika amin'ity anio ity. Jesosy Kristy dia efa niteny tamintsika ny amin'ny hoe aza matahotra izay mamono ny tena ozy izy. Izany hoe aza matahotra ny olona izay mety hoe hamono anao mihitsy ary izy. Vokatry ny fijoroanao amin'ny fanarahana an'i Kristy fa atoroko anao ozy izy izay tokony hatahoranao dia izay mahay manary ny fanahy any amin'ny elo. Andriamanitra ihany no tokony hatahorana. Fa io fatahorana olona, fatahorana ny mety ho vokatry ny zavatra izay hijoroanao io izay ny tena zavatra ho vidiana lafo satria hitantsika tamin'ilay izy teo amin'ny hoe mety hitondra anao any fahaverezana mihitsy ilay izy. Petera dia tsy maintsy nibebaka noho ny amin'izay zavatra satria tena ratsy ilay izy ary nanenenany mihitsy n'ilay izy. Be dia be ny ohatra azo lazaina amin'izany. Reto zao misy ohatra vitsivitsy izay hitarihako ny saintsika. Ohatra izany zao tereniny ray aman-dreninao ianao. Satria ny ray aman-dreninao mbola Fanompoan-tsampy dia tereny ianao handeha hijery andro. Mikarakara rahanao na ohatra zany na marary ianao saotra izany dia tereny ianao hisaika amina karazana fanafody sy ny zavatra samihafa ohatra an'izany. Ianao no fefarisy lahatra hoe tsy mety ilay izy. Fa noho le Hakanosana tahotra ny obedin'ny ray aman-dreninao, tahotra ny hoe hoariny tsy ho zanaka intsony raha ohatra ka mijoro amin'ilay fahamarinana eto dia izay Hakanosanao zay ahatonga anao ho tafalatsaka amin'ny fahotana izay. Dia ohatran'izany koa famadiana ohatra dia efa tenenenao fa matsaro hoe tsy mety ity fa Fanompoan-tsampy ity resaka famadian-drazany ity. Fa matahotra ianao ny vavan'ny fianakaviana, matahotra ianao no réaction an'ny fiarahamonina hoe dia hiatakatahan'ny olona eto tsika raha mijoro amin'izany fa ny olona mbola ao anatin'ny dolo fa aleo fotsiny mandray anjara kely dia manao ohatrohatran'izao dia lasa mandefitra ao anatin'ny fahotana averiko ihany raha vao miditra ao anatin'io Hakanosana io. Fa ny fanarahana an'Andriamanitra tena mila fijoroana. Dia ohatran'izany koa ohatra zao raha olona tanora anao manana sipa dia ilay sipanao mety hoe tsy mivavaka dia tereny ianao hanao firaisana aminy. Ianao nefa efa mba nieritreritra mihitsy hoe za tena hitandrina ny fahadiovako dia ampirahonana ianao hoe za hisaraka aminao sisy raha vohatra ianao ka tsy manao firaisana amiko. Dia noho le fahatahoranao an'ilay olona miaraka aminao dia lasa manaiky ihany ianao. Efa Hakanosana zany ry havana fa tena mila mijoro tsika amin'ny maha-kristianina tsika. Ary tahaka an'izany koa ny tokantranonao efa fantatrao zao fa tokantrano imaso tsy ankasitran'Andriamanitra io dia matahotra ianao hoe ka nivadiko ohatran'izao ahoana raha ohatra ka hijoro sy ohatran'izany dia hiaretanao ao ilay fijangajangana. Dia efa tsy izy, efa tsy mety satria izay le Hakanosana izay tena tsy ankasitran'Andriamanitra izay hoe mandefitra amin'ny tsy marinao tsika noho ny fahatahorana olombelona. Dia ohatran'izay koa anatin'ilay tokantrano dia ohatra hoe efa fantatrao hoe manambady ianao dia misy olona miaraka taminao ohatra lavo tamin'ilay olona ianao dia resy lahatra no tadorana hoe tena hisaraka amin'ity olona ity fa fijangajangana miaraka amin'ity olona ity. Dia nefa ilay olona mety mandrahona anao izy za hamono tena ozy izy raha ohatra ka misaraka amiko ianao.
na hoe aparitako tena ho ataoko alaka baraka tsy roa anao akany amin'ny pasteranareo mihitsy raha ohatra ka isarahanao fa tsy maintsy miaraka amiko foana koa ianao dia anaovana chantage maro isan-karazana loatra an'izany ianao dia no le hakanosana sy le fatahoranao dia milefidefitra tsy mety misaraka aminao ianao fa izy le nefa alao fa hita moro fa sao dia raha mamono teny izy tika sao dia izany responsable sotra an'izany raha ohatra anao ka nohony amin'ny tenin'Andriamanitra dia milaza amin'ny tsotra fotsiny manao hoe tena nohony amin'ny tenin'Andriamanitra fa manambady tsy maintsy misaraka tsika na mamono tena ry izy tsy responsable ianao tsy responsable ny amin'izany ianao fa izy ny tompony andraikitra amin'ny acte izay ataony dia ohatran'izany koa mety hoe mivarotra sigara nareo na mivarotra toaka dia ianao efa resy lahatra hoe tena tsy mety ity tsy manome voninahitra an'Andriamanitra dia nefany be vola be koa azo amin'ilay izy dia miafy ao ianao dia ataonao hatramin'ny bara dia ataonao ity zavatra rehetrarehetra ity nefa ianao kristianina dia no le tahotra hoe sao dia tsy azo vola intsony tahotra hoe sao dia tsy andeha nitsena ho bankropitreto na ohatran'izany dia lasa ianao mandefindefitra amin'ilay izy ao na dia vitanao raha fa tsy mety ilay izy tsy akasitran'Andriamanitra hakanosana koa izany ho vidina lafo izany driavana raha tonga ny tompo raha tonga ny tompo ka tsy hibebahany izany zavatra ny tena ho vidina lafo izany rehetrarehetra izany ary mbola fitiavan'Andriamanitra anao matoa tonga aminao zao tena mila mandray fanapa-kevitra tsika ry havana dia ohatran'izany koa any amin'ny toeram-piasana samihafa any dia hampanaoviny olona sonia ianao zavatra sandoka zavatra efa hita fa tsy marina taratasy efa hitanao fa faktura sandoka dia hampanaovinanao satria lehibe anao le izy dia matahotra anao sao dia ho voaroaka dia ataonao ihany le zavatra nefa ianao matsapa hoe tsy marina ity tena mila mijoro anao hoe tena chef tena tsy mety amin'ny fivavahako ty fa tena mialatsiny fa tsy afaka anao an'ity zavatra ity mety ho voaroaka mihitsy ianao fa dia amin'izay fotoana izay dia ho tanteraka izany le hoe sambatra ny olona izay enjehina noho ny fahamarinana ary tenin'i Jesosy Kristy tompo izany ho alan'ny olona rehetra nareo noho ny amin'ny anarako izy izy fa izay mahatratra amin'ny farany ihany no vonjena tsy moramora ny ry havana izany mitonona hoe kristianina izany amoramoray amin'ny olona manko ilay izy indraindray fa raha tena mijoro amin'ny fahamarinana sy amin'ny fanarahana an'Andriamanitra ianao misy zavatra be dia be izay tsy maintsy andraisanao fanapa-kevitra mihitsy ateraka izany misy eo amin'izao fotoana izao asa izay tena hoe asa tsy mety amin'ny kristianina mihitsy renireny ohatra hoe miantso telefona any amin'ny internet dia manadala olona resaka tsy marina dia izany ny azahoana vola manao an'izany dia misy kristianina dia manao an'izany dia miafinafina fotsiny ka zany hoe tsy anina amin'ilay izy fa ohatran'izao ny asa ny ataoko fa za tsy miditra lalina amin'izany tsy mety ry havana tsy manome voninahitra an'Andriamanitra ilay asa ohatran'izany mila manapa-kevitra ianao fa tsy mety fa ny fiazoazonao efa endrika hakanosana izany dia ny lainga samihafa ampandaingana ianao hoe teneny hoe tsy teneny hoe tsy ao izy na teneny hoe zao mody ataovy an'izao dia matahotra ianao satria mety asa mety olona misy influence le olona na misy olona mety hoe manindro bokotra anao sy ohatran'izany dia matahotra ianao izany sao dia hoe ahita raha amin'ilay hoe fijoroanao amin'ny fahamarinana mila mijorontsika kristianina dia ohatran'izany ilay fanenjehana ny vavan'ny olona ny eso teny hiatakatahan'ny olona ianao sao dia hoe raha mijoro amin'ny mahakristianina raha milaza hoe kristianina fotsiny dia sao dia tsy tiany ireto olona reto dia aleoko tsy miresaka mahakristianina mihitsy ianao hoe tsy manonona izay mahakristianina anazany akory tsy mety ry havana amin'izay sihatra misy ianao aza menatra ny ho vavolombelon'ny tompontsika ary ny dikany hoe vavolombelona amin'ny teny grika dia hoe marturia ny dikan'izany dia hoe martiora ny olona vavolombelon'ny Kristy dia tena olona tsy matao maty tsy matahotra fahafatesana fa tena mijoro amin'ny fahamarinana na inona midona na inokitranga teraka izany izay ny tena hoe vavolombelona marina dia ohatran'izany koa any amin'ny be dia be zao tato zao nisy olona nandefa an'izany mihitsy hoe chef de chantier izy dia le olona eo ambany fiadidiny tena mangalangalatra daholo dia malahelo nefa n'izy hoe raha ho teneniko any amin'ny lehibe ako reto olona reto dia ho voaroaka nefa reo mba mampalelo koa fa gasy kely manana tokantrano daholo nefa raha fa tsy hiteny dia za mahita an'ilay izy za responsable amin'ilay izy za tompony andraikitra amin'izy dia lasa miombona dadalana amin'ny zareo ato akony dia tsy hitako mihitsy n'izay atao izy tena mila mijoro ianao omeo avertissement le olona hoe raha mbola manao nareo tena tsy mety amin'ny fivavahako le izy fa tsy hoe fa fitiavako anareo matoa mame avertissement anareo fa tsy maintsy ho teneniko any amin'ny lehibe nareo fa za tsy afaka hiaraitsy-kombakomba aminareo amin'izao zavatra izao na inona ho ateraka izany ny olona ohatran'izany ny tadiavin'Andriamanitra ny olona ohatran'izany ny tadiavin'Andriamanitra ary ataoko fotsiny ary hoe any amin'ny fivavahana ohatra mety ho ala ny vadinao ianao mandeha mivavaka dia tena raha onany mihitsy ianao ianao indray raha vao mandeha mivavaka eo tsy tafiditra etsonao rehefa avy eo izy
ary tonga dia isarahako ianao izy izy ataoko ohatran'izao ianao izy izy zany hoe tena misy fandrahonana be zany ny amin'ilay fivavahana tsy avelany hivavaka mihitsy ianao ny amin'izany ravana tsy afaka andefitra ny amin'izany tsika fa Andriamanitra aloha ny tokony ekena izay vao ny olona ny vadinao ny havanao ny asanao tsy avovonjy ianao reo rehefa tonga ny fitsaran'Andriamanitra tsy avo hijerijery ianao fa samy hamonjy ny tenany fa tena mila mitandrinatsika dia mila manapa-kevitra tsika rehefa miaraka amin'Andriamanitra rehefa aminao ny herin'ny fanan'Andriamanitra dia izy ny anomenao ny hery hafahanao manatanteraka an'izany aza matahotra fa ny tompony mombanao ary zany dia te hampahery antsika kristianina izay mety hoe mandalo fisedrany ianao mandalo zavatra mafy mihitsy ianao vokatr'izay hoe fijoroanao amin'ny fahamarinan'izay mahereza fa ny tompony mombanao ary ny tompo faly ny amin'ny fijoroanao ny olona mety tsy faly fa ny tompo tena faly fiera aminao izy ny amin'ny hoe oloko tena mandeha amin'ny fahamarinana io tsy azo ahodikodina zany ny dosie zay tonga eo anatrehany io tena raisiny amin'ny fahitsiana daholo tsy izy zavatra miblikoalioka zany dravana ny olona tena hoe kristianina tadiavin'Andriamanitra amin'izao taonjato misy antsika zao fa manjary lasa narany fotsiny betsaka dia raha ohatra ka simba ny firenena tsy mety miarina mihitsy tsy hifanometsiny sika fa sao dia tsy le ampiaritsika amin'ny andavanandrom-piainantsika le tenin'Andriamanitra ny Hakanosana tandremo fa mety ho vidina lafo io raha efa tafalatsaka tanatin'izany ianao mibeba mamindra fo anao Andriamanitra ary aza manota intsony ho an'Andriamanitra mivoninahitra amen azavela mandalo reny teny na ikipinakony azavana aza mananateny fonafao ka uvonjena zawany mizana fanaona nusizati ani mizawani uvonjena vaiana natsiza ani mizana mety tsy arainy tsony ny ampitso ovo afitakany evitra